vidéo androany dia ChordieApp ny anarany. Le ChordieApp dia mitovitovy amin'ny ridiculous ny ataony. Dia zany hoe mampiseho noty. OK? Hitanao amin'ny touche io zao izy mampiseho ny misy touche digital. Dia mampiseho ny noty mampiseho ny anaran'le noty dia miseho koa ny anaran'ny accord. Hitanao? Hitanao ny anaran'ny accord. Dia mampiseho koa le izy le tain-dalitra ho anareo izay tia mampiasa andreo dia hitanao koa fa raha mijery eto ianao dia ny tonalité raha ohatra ny tonalité na hira dia ampiasa hitanao ihany koa. OK? Dia ny fanovana ny tonalité an'le hira eto amin'ity kit eto izy E no ampiasaiko satria le mélodie teo tonalité E no misy anazy. OK? Dia ny pédale ny alalana ny pédale tsindriana dia jery rehefa potseriko zao ny pédale dia io zao le sustain aty misy loko. OK? Dia raha esoriko dia miala le loko. Afaka ovana ny lokon'ny clavier. Ankoatran'izay afaka sarahana koa ny touche sy ny accord sy ny tain-dalitra. Dia andraso asehoko anao. Ty switch to separate windows. Hitanao fa lasa misaraka le izy. Ty zao ny misy ny accord. Dia ty le tain-dalitra ty afaka ovaovana ny toerana misy anazy. OK? Afaka ny clavier koa misaraka dia afaka akelezina lehibiazina dia afaka ovana ny toerana misy anazy. OK? Dia tsy voatery mipetraka eo daholo le izy. Iny zao izy. OK? Yeah. Dia afaka akelezina afaka lehibiazina daholo izy rehetrarehetra. Dia rehefa mijery ny lesona amin'ny Acoustic Gasy ianao le accord hitanao dia mampiasa an'izy ity satria le fotsifotsy iny ty no mampiasaiko aminazy. Ny antony le accord ao anatiny ohatran'ny tiako kokoa ny anarany. Dia izy zao manana le bémol 7 diminué 5. OK, zay ny antony tena ampiasaiko anazy io. Dia ny mahasamihafa ny ty programme ty amin'ny ridiculous zavatra anankitelo ny lehibe indrindra. Tsy maintsy mampiasa internet ny ChordieApp. Mila connexion foana ianao zany eo amin'ny fampiasana anazy. Dia zany ho anareo any ivelany mety tsara le izy. Raha Madagasikara moa ianao raha tsara ny connexion anao dia afaka ampiasainao tsara le izy. Fa raha ohatra tsy misy internet ianao dia tsy afaka mampiasa an'izy ity. OK? Ny faharoa ny vidiny mora kokoa noho ny vidiny ridiculous. $25 ny vidin'izy ity, $25 américain. OK? Ny ridiculous misy version gratuit. Fa raha vao mampiakatra version dia raha tsy diso mora indrindra manomboka eo $45 eo le izy raha tsy diso dia miakatra tsy moramora. Dia ny fahatelo ny ChordieApp tsy misy feo fa tena hoe accord fotsiny ny ampiasainy. OK? Ny ridiculous afaka asianao feo le izy raha ohatra manana programme hafa ianao zay mampiasa plugin mampiantso anazy. OK? Dia reo ngamba ny zavatra telo mahasamihafa azy indrindra amin'ny ridiculous dia zay mety aminao moa no ampiasao. Ohatra ny anazy zao dia samy ampiasaiko izy roa. Fa ny fomba ampiasana anazy amin'ny clavier dia mitovy ihany. Mila mampiasa USB ianao. USB ianao amin'ny clavier anao dia atao amin'ny ordinateur. Dia fantatrao hoe connecté le izy rehefa kitianao ny touche ka misy potreny amin'ny écran ny touche zay tendrenao. Dia raha hividy an'izy ity ianao dia andraso asehoko anao aiza ny hividianana azy. ChordieApp jereko amin'ny Google dia ty zao le izy ity Gumroad. OK? Dia io izy io. Dia zay. Ya, zay aloha fa dia mazotoa e.